Vola mitetina 4 miliara sy 450 tapitrisa ariary mahery ny teti-bola natokany fitondram-panjakana malagasy ho an'ny kominina 40 ao amin'ny distrika ny Vohipeno faritra fidovinany tamin'ny alalan'ny tetikasa Vatsinakohonana. Miisa 13 sy 707 ireo mponina nisitraka ity tosika araboly ity. Tanjona tao anatin'ny ity tetikasa ity ny fanomezana tohana ho an'ireo fianakaviana sahirana fa tsy mijanona amin'ny fizarana vola fotsiny hoy ny mpandrindra ifotony tetikasa. Ankoatra ny vola mantsy dia nomena fahaiza-manao samihafa na aram-pianakaviana na renim-pianakaviana mba hiampiasa ny tohana ara-bola nomena azy ireo isaky ny 2 volana tao anatiny izay 5 taona izay. Ny tena tanjona ato zany ny fampianarana ny zazakely. Tosika ihany nanaovana an'le Vatsinakohonana zany. Fa ny tena zava-dehibe anatin'ity zany dia ny fanentanana azy ireo hiatrika ny fiainany fa tsy hoe ny fanomezana vola ny tanjona. Ny betabeta ny fiainan'le aty ambanivohitra zany satria hoe olo tena le tena farak'izay mahantra sy hita hoe aiza ny fotom-pivelomana. Matetika moa zany ny aty mpivantotra zay ny ilazana anazy le vehivavy miteraka le sy manambady dia tsy misy fotom-pivelomana zany. Tsy misy antom-pivelomana moa zany dia regny tena mena tosika amin'izay. Aty fotony koa anay manome ny fiofanana ny zareo. Mifagnana zany zareo omena fiofanana ny reny mavitrika. Dia ny reny mavitrika zay mampita any amin'ny mpitraka zany aveo hoe zao ny fiofanana nomena anay tany. Misy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny fianarana nahandro sy ireo tohana tena ilaina ao an-tokantrano. Nambaran'ity renim-pianakaviana iray ity fa afaka mijery ny lesona ataon'ny zanany izy noho ny tetikasa Vatsinakohonana. Tena mbola sy nianatra mihitsy zany aho hatramina kely anay hatraminy aho zao dia zaho zany aho zany vao nianatra ny tombony zany da haiko zany mba hoe mitondra taratasy kahe zany ny zanako latandakilasy mba sambakain'olo zany ako la avy aho zany da hoe asy moa zereko ny kahe satria miteny ny zaza hoe ty mama ho izy ny kahe isoniavina dia fa haiko zany misoniana azy zao. Ho an'ny ato amin'ny fokontany Vatomasina izay ahitana ny sehatra Mahasoa, vohitra iray fionan'ireo mpahazo tombotsoa rehetra, ianarana sy andraisana izay tohanana ara-piariana izay, dia misy ireo reny mavitrika izay mpampiofana ireo mpahazo tombotsoa rehetra anamafy izay tohana izay. Isan'ny nahazo tombony tamin'io Vatsinakohonana io ity renim-pianakaviana iray ity, izay efa nahatafatsangana trano ho azy sy ny zanany ary nahatafavoaka ny zanany tamin'ny fianarana. Ny 30 nandray Vatsinakohonana dia faharoa magnaraka an'izay lefa mandray vola iahy dia tsy maintsy miaraka aho zany manao tahiry dia mizara telo zany le vola dia ny ilany atao tahiry isonjovana ho avin'ny ankizy ohatra hoe misy fahatarana ny vola Vatsinakohonana ohatra dia amin'ny tahiry iny angalana ny écolage dia ny ilany ampiasaina sonjovana ny isan'andro amin'ny sakafon'ny ankizy dia ny tombony amin'izay zaraina roa koa dia ny ilany anenjena ny écolage aloha dia ny ilany anaovana sakafo dia tafarafara tao zany mba efa nisokasokatra amin'ny fiainana satria efa mitombo ny vary ny asam-barotra dia manaonao trano dia navita trano mianaka trano nonanay mianaka ka. Ho an'ny alatsinainy 17 septambra teo moa dia nisy ny fampirantiana izay nataon'ireo ray sy renim-pianakaviana ny zava-bitany vokatry ny fiofanana izay azon'izy ireo. Natomboka tamin'ny fitsidiana ny fokontany Vatomasina ao Vohipeno io ihany koa ny fanaovana tombana izay nataon'ny FID mpanatanteraka ny tetikasa sy ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy nijerena izay asa vita tao anatin'ny tetikasa Vatsinakohonana izay. Izay ivona fa nanomboka ny taona 2012 ka hatramin'ny taona 2012 ny andiany voalohany tamin'ny tetikasa Vatsinakohonana. Nanomboka ny taona 2012 ary farana amin'ny 2012 kosa ny andiany faharoa amin'ny tetikasa.